fotsiny entin'i Pasteure RATIANARIVO Léa. Hanandratra anao aho ry Andriamanitro mpanjaka sy hankalaza ny anaranao mandrakizay toria. Hankalazanao isan'andro aho sy idera ny anaranao mandrakizay toria. Amen. Vavakintsika tompoko. Zany no ita fiderana hankalazana sy hanomezana voninahitra ny anaranao ry tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Lay Andriamanitra adizay ka ao mandrakizay. Ataonay ahoana tokoa ny mony tsy hisaotra sy hidera sy tsy hankalazanao noho ny fahalebiazanao sy ny fahefana izay anananao. Ary dia izany no hiarabanay anao amin'ity maraina ity, ka raiso antakasitrahanao ny fiderana sy ny fankalazana atolotra ianao ry lay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ny zanak'ondry. Aidino ireo ny fanainao masina ho amin'ny mpanomponao tsiraray avy sy izay miaino an'izao vatsim-panahy izao, mba hanazava ny fotsiny saina mampanahanay, ahaizanay koa mitahiry ny teninao, ahafahanay mamakivaky ny androm-piainanay. Dia mitenena mandrakariva Jesosy amin'ny alalan'ny teninao fa voninkainanao izay mpanomponao. Ho anao ny dera sy ny anjara voninahitra mandrakizay. Aleluia. Amen. Ampitomboina ao amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fampiraisana ny fanahy masina. Ampifaliana no iantranoana amin'ny tokantranontsika mampandroso izao vatsim-panahy izao. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny vatsim-panahy amin'ity maraina ity dia amin'ny filazantsara ny Marka 5:9-telopolo tapany farany. L'évangile selon Marc, chapitre 5, verset 36. Fakina amin'ny anaran'i Jesosy. Aza matahotra, minoa fotsiny ihany. Amen. Zany tenin'Andriamanitra izany dia teny efa haitsika tsy anjery tsara, kanefa ny ve mba tadiditsika rehefa tonga ny zavatra izay mety mampatahotra antsika tsiraray avy. Izao tenin'Andriamanitra izao dia teny nataon'i Jesosy Kristy Tompo tamin'ilay mpanapaka ny sinagoga nananjanaka vavy efa maty. Anio koa Jesosy Kristy Tompo dia mitodika amiko sy aminao, manontany ny tsiraray avy hoe misy tahotra ataon'ny ratsy ve eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy, ka mahatonga ny tsiraray hijanona tsy hiroso, hino sy hanaradia an'i Kristy Jesosy. Dia mampahery antsika koa Jesosy amin'ity andron'io ity, tahaka ny nataony tamin'ny Jairo manao hoe aza matahotra, minoa fotsiny ihany. Isika tsiraray avy dia samy efa nandalo nisedra zavatsarotra maro samihafa teo amin'ny fiainantsika. Ary na dia amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia mbola betsaka izany zavatra lalovantsika izany. Ary ny manahirana dia tsy voafahakory ny olana iray dia indro fa tonga indray ny olana hafa. Eto amin'ity tantara ity dia hitantsika mazava tsara ny fitsapana izay nahazo an'i Jairo, lay mpanapaka ny sinagoga. Ny olana izay nitranga eo amin'ny olombelona dia tsy mifidy fiaviana, tsy mifidy saranga, tsy mifidy toerana misy eo amin'ny fiarahamonina, fa rehefa ho avy ny fitsapana sy ny fizahan-toetra dia tsy maintsy lalovan'ny tsiraray avokoa izany. Isika tsiraray avy eto amin'ny ban'ny masoandro dia efa samy mandalo zavatsarotra mafy teo amin'ny fiainantsika, na kristianina io na tsia. Fa ny mpanaradia an'i Jesosy Kristy marina dia mbola mafy kokoa ireo fizahan-toetra mahazo azy ireo, satria ety dia ety ny lalana, ary izany no mahatonga ny tahotra izay fitaovana hoentin'ilay ratsy ka mahatonga antsika hijanona tsy hiroso amin'ny lalana izay efa
nosoritany Jesosy Kristy Tompo ho atsika. Anio Jesosy dia mitaky atsika mba hametraka ny fanantenantsika ao aminy feno sy tanteraka. Izy irery no ilay fahazavana afaka nazava ny fotsika sy izay rehetra mety ho rakotraizina ataon'ilay ratsy eo amin'ny atsipirian'ny fiainantsika. Tsaro fa misy karazany maro miady izay atrehantsika ka mitondra antsika any amin'ny fahafatesana sy ny faharavana, fa tahaka ny nataon'ity raim-pianakaviana ity dia noraisiny sy nampiasainy ny tenin'i Jesosy nilaza hoe aza matahotra, minoa fotsiny ihany, ny vokany velona ny zanany vavy. Anio koa tonga amintsika tsirairay avy izay mihaino izao vatsim-panahy izao izany tenin'Andriamanitra izany hoe aza matahotra, minoa fotsiny ihany. Ampiasao ary, iaino, inoy izany tenin'i Jesosy izay lazainy aminao izany. Ary tsarovy fa Jesosy Kristy dia miaraka amintsika mandra-pahatonga antsika any amin'ilay destination izay nomaniny mba hatanteraka ny famindram-pony amin'ny lafim-piainantsika tsirairay avy amin'ny isa-tokantrano sy ny isa-pianakaviana. Ninonina zava-miseho na antony mahatonga ny tsirairay hijanona tsy hiroso, Jesosy kosa milaza ny hoe mitsangana. Ny fahefana sy ny herin'izany tenin'i Jesosy Kristy izany dia ho tanteraka tokoa ho an'izay mino azy marina. Ampiasao ny finoanao, mandrosoa trany, aza mijanona, raiso ny teny fampanantenana omen'i Jesosy atsika, ary mahareta sy mahandrasa fa tsy maintsy ho tonga ny fandresena sy ny fanafahana amin'ireo olana maro samihafa izay mampijaly sy mampahory ary mangeja ny tsirairay avy. Aza matahotra, minoa fotsiny ihany, hoy Jesosy amintsika tsirairay avy. Inoy ekeo raiso fotsiny izany teniny izany amin'ny finoana sy ny fanetretena, fa efa eo anoloantsika tsirairay avy ny tsara sy ny fandresena miezinezina ho tanteraka tokoa an'izany. Amen. Vavakintsika tompoko. Jesosy malalo, misaotra anao izay noho ny amin'ny teninao izay famparezana nomenao anay tamin'ity maraina ity. Hitanao tokoa ny Jesosy ireo tahotra maro samihafa izay ataon'ilay ratsy ka mahatonga anay hijanona tsy hiroso anara-dianao. Ary dia variana izay mijery an'ireny sakatsakana sy ny fizahan-toetra maro samihafa eo amin'ny fiainanay. Any ka mahatonga ny tahotra. Anio ianao Jesosy dia miteny aminay hoe aza matahotra, minoa fotsiny ihany. Koa esory avokoa Jesosy amin'ny alalan'ilay herinao mahagaga sy ny fahefanao, ny tahotra rehetra izay mameno ny fananay sy ny sainay sy ny fonay. Esory avokoa Jesosy izay rehetra tsy finoana sy fisalasalana, mahatonga anay tsy hitsangana sy tsy handroso. Fa amin'ity andro an'ity kosa izay Jesosy manomboka amin'ity andro an'ity dia tsy atahotra izay, ino izay, hitsangana izay, hiroso izay satria fantatray fa efa manoloana anay ny fandresena sy ny tsara indrindra izay efa nomaninao anay tsirairay avy eo amin'ny lafim-piainanay. Ary ilay fahavalo sy ilay devoly dia efa noresenao sy ny potipotehanao ho any amin'ny farimindrehetra afo. Mankasitraka Jesosy, raisinay ampinoana izany teny fampanantenanao izany ary fantatray fa ampandresanay ianao eo amin'ny lafim-piainanay tsirairay avy, na ara-panahy na ara-tsaina ara-batana. Ho tanteraka aminay tsirairay avy tokoa izany Jesosy satria Andriamanitra be fitiavana ianao, Andriamanitra be famindram-po. Raiso ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Hoy Jehovah Andriamanitra, iaino anao ane Jehovah amin'ny andro fahorianao, hitondra anao ho any amin'ny avo ane ny anaran'Andriamanitra Jakoba. Ahatonga famonjena ho anao avy any amin'ny fitoerana masina ane izy, ary anohana anao avy any Ziona. Ho tanteraka tokoa an'izany mandehana amin'ny fifalian'ny tomponao minoa fa efa eo ampelantanany ny fandresenao. Ho tanteraka amintsika tokoa an'izany. Aleluia. Amen.